ianao no anjarako. Tantara mitoy nosoratany Nono Razafy. Ho velominy Naina Rahaingomanana sy Christophe Rabearimanana. Miaraka amin'ny Louise Ravelsoa sy ny Viarandrinatoandro Nanja. Mandray feo, Mamy Arvony, mandrindra ra teknika, Aro, manatontosa, Nanja Razafindrakoto. Andro fahaenina. Tena efa elaka iary Enjo ny tsy taty amin'ity trano ity ka. Tsy azoko mihitsy angendry hoe inona ny tsy nakanesandry taty mihitsy e. Ny asako akia. Tsy afananoatra noho ny asako. Raha tsy hoe ndry nidongy anao vakansa kely aty io aza mety tena mbola ho ela vao nakaty Ndry koa zany. Tsy ndry ihany aza ve moa no mpiteny amatetika hoe asa donona mba maka aina kely sy maka rivotra. Kanefa ndry ihany zao tsy manatanteraka an'ireny lazaindry. Ndry koa zany. Hitako. Fa sao dia tokony karakara sakafo amin'izay aloha sika e. Efa 12 ihany ity ny andro kanefa na vary aza mbola tsy masaka. Sa inona ny tiandry hoanina amin'izao atoandro zao? Tena leo vary aloha ka. Zany zao no tena tsy ampy amiko. Eny hoa. Neny Rahela mantsy tena manao fiainam-bazaka zara raha mihinam-bary. Sady mbola manao rejima koa dia tena hoe tsy dia misakafo firy e. Aleo vary dia atao nofon-kena endasina ny laoka. Ampiana lasary karaoty kely. Zany zao no tena hitako fa tsara. Eny ariko. Aleo aloha asaiko mijery karaoty raha soa fa izay zao tsy misy ato. Dia asaiko mividy citron koa izy ho ataontsika jus. Marina tsy ho amorotsika vao hisakafo raha izao. Tsy olana fa mandra-pahatonga an'izay ngefa misy voankazo reto azontsika hoanina alohan'izay e. Voankazo mantsy alohan'ny sakafo mihitsy ny tena tsara hihinanana azy. Efa mahay. Ka aleo ary aloha tonga dia ho karakaraina ho atao steak ilay nofon-kena dia tonga dia atokona ny vary. Soa fa mahandro amin'ny gazy fa raha zao mbola hoe mandrehitra afo dia tena hariva mihitsy angamba vao vita. Fa hono marina ho ahy. Iantso any anjara amin'izay ve zany ndry satria efa noty sa ahoana? Tsy mbola tena vonana resaka aminy aloha Renitsoa. Tena mbola matahotra. Fa mbola maratra foana angamba fondry e. Mino aho nefa fa na hitoky aza dia tsy makasitraka ndry ampijaly tena toy izao. Eny e. Aleo aloha makasaina tsara dia hitako eo izay atao. Ary ndry marina tokoa ange Renitsoa. Tao niova e. Niova ahoana indray koa e. Hita fa niovako. Lasa variana amin'ny telefona foana rehefa ilay tsy miasa iny. Amin'izay indray dia misy fotoana mimerery. Asa iza koa zao ilay niantso andreo omaly alina iny. Aizako efa ho adiny iray raha teo amin'ny telefona teo ihany. Soa fa reraky ny volona fa raha tsy izany dia niteny rery tamin'ny rindrina satria ndry efa nisy nampiresaka. Tsy misy an'izany ekefa ndry koa mahita lasaina. Resaka asa koa na tonga ela be teo amin'ny telefona omaly iny. Ay asa. Resaka asa dia nifindrana hevitra mihitsy. Mangina eo ndry e. Ary jereo io vary sao dia ritra fa tsy eo ndry manadala io. Eno ay e. Amin'izay vakiny ity taratasy ny anjary ity. So fa tsy hitany intsony nakako azy teo. Ho any Enjo. Enjo. Ato anatin'ity taratasy ity no ilazako aminao ny fihetseham-poko rehetra. Eny. Raha vao nahitanao vao voalohany iny dia efa nitempo anao ny foko. Tsy ho adinoko mandrakizay ilay endrikao masika nijery ara sendra voadonako teny an-dalana ianao tamin'iny fotoana iny. Le
feonao mikitakita. Izay vo maika nahasarika taminao. Mety tsy ino ahy ianao raha ilazako fa ianao ny voaloham-pitiavako. Tsy dia niraika tamin'ny resaka fitiavana hatr'izay satria tsy te ho voafitaka no sady tsy te hamitaka. Amiko tsy inona ny fitiavana dia tokony haharitra. Ka ny safidy aho fa raha tsy endran'ilay olona iray tena hanaitra ahy dia tsy safidy ny ity izany mihitsy. Kinanjo sendranao aho. Le tovovavy indraindray tao mahasosotra mahatezitra, kanefa rehefa tsy mahita anao aho dia tsapako banga zany ny fiainako. Tianao ary aintso. Eny, tena tianao amin'ny foko sy ny saiko manontolo aho. Na dia tsy fantatro aza ny olana nianjady taminao, izay nahatonga anao namoy fo. Dia ny vonona tokoa ny hiandry an'izay fotoana hahasitrana anao. Vonina ny hanampy anao hanamaivana ny alahelinao sy ny ratranao. Eny fa na dia tsy nitodika tamiko mihitsy aza ny fonao. Ianao ny voaloham-pitiavako ary ianao ihany koa no hamaranako azy. Anjara, ilay tena tianao. Andray, matoka efa tianao koa asaingy. Mifona raha mbola mangataka fotoana foana aloha. Ahoana ny timporoan'la rehefa avy eo tsy mba hanalaso kely ve tsika sa hoe tena tsy afaka letsy androany fa misy olona mifanao fotoana amiko rehefa mirava. Kosa dia efa manana rendez-vous ny namana dia tsy mba nilaza vaovao mihitsy. Iza ilay sipa tantara kely mibandy aloha e. Ko raha tsy hoe isaky ny misy mifanao fotoana letsy dia hoe sipa foanako. Iza ny malalako. Mety mba efa niova ny akamako ohatra. Sa iaintsy mifanao fotoana amila? Tsy satroko aza ve moa letsy hoe mba izy mihitsy no mifanao fotoana amiko saingy tsy izy e. Izy aza fa ho heritaona sy tapan'izay tsy nandrenesako vaovao intsoniko. Ka iza re elahy mantsy tsy dia mpifanao fotoana man'olona zany, indrindra tao aorian'ny sarahan'ny lasaintso. Zany nanery an'la tamin'le rendez-vous an'la reny fa raha elahy manokana dia tsy mifanao fotoana zaniko. Manginy eo lahy. Tsy zany letsy fa tonga eto an-tanindrazana le nentoako mamany asiny e. Ay, dia izy zany no mifanao fotoana amin'la raha azoko tsara. Sady tena manizingizina mihitsy izy hoe tsy maintsy tonga fa misy olona ho prezanteny amiko no androany. Rehefa izy moa no manizingizina dia tsy maintsy tonga fa ratsy zany dia be tsy voamonomonina mandritry ny herinandro. Ay le ty mbola be foana. Ka za angely ty nefa niraisinao solo ny asiny e. Sady efa niara lehibe ihany izay mirahala ka rariny izy raha mitondra ho toy ny zanany natirany ary mibedy ahy. Eno sady alary zany efa nitondra ny sipa kely mihitsy keo. Fangary efa hoe misy ho prezantena dia tsy maintsy vehivavy foana e. Asa iza no mahalala raha ohatra hoe anambady izy dia izay ho vadiny no ampiony amiko. Izy mantsy tena mbola tanora. Na dia efa mandrosondroso taona aza tena mbola mahataiza vatana. Eno tia eto fa sipa zany e. Mareniny eo lahy.
Ary fa hoe sakendriny tao mibika be oatra izao. Marina tsy ohatran'ireny hoe hamonjy fanasana ireny ty paozy miaraka amin'ity robe kely sy kiraro talon be ty. Ndriko ki. Misy fotoana ho vonjeko akia. Dia menjaika be Siasa be resaki hoe fa mety very losa ho paoziko izao hoe tsy mahasosotra be ve. Mahasosotra amin'ilay mahafatifaty be. Sy mba matotra moa. Tena marina nge izany e. Marina tsy hitodika any amin'ny daholo ny mason'ny olona amin'izao. Asa be lazao io ndry. Hitako. Ao aloha mba amboary kely ny voloko ao aorianao fa sao dia misy tsy mety. Efa ho Quebec izao mihoatra an'izao indray efa anjely retsy Ndry koa ki. Fa ndrio angaha hijanona ato an-trano ihany. Andeha hivoaka any rehefa avy eo. Misy zavatra ho jereko kely izay. Aleo le fiara mainty ao izany no entindry fa aleo le fiara kely indray no entiko androany. Manjary tsy mifanaraka amin'ilay paozy. Tsy olana mihitsy ka. Mety foana izay mety amindry. Oke ary. Aleo andefa sao dia taraiky eo ka. Oy, aleo hitondra akanjo mafana ihany sao dia mangatsiaka any Aza mitondra dia amin'izay omena indriny akanjony. Toy ireny anaty film ireny kia. Lasa fa tsy hainy atalandry eto ka. Taitai kia. Mahazo fafinaretana e. Tena tsara ke ty toeran'ity zaniko. Voaingana ve izy teny nisokatra tamin'izaho taty farany matsy to mbola tsy nisy an'ity fa tamin'ny herintaona tany ho any mihitsy izy ity no nisokatra. Tena tsara tokoa aloha e. Na ny kadra aza tena hoe mahafinaritra be. Eny akiko. Mpiasa koa tena mahay mandray olona daholo. Izany mihitsy. Fa hono ary mama. Fa angaha misy olona hafa ho avy eo no nangataka couvert mihoatra ianao. Fa naniko tsy nolazaina indray mihitsy fa misy olona hafa nasaiko androany. Izany ry mama. Sa ultima. Ry koa ke dia efa manao izay mianatra. Iza mahalalako. Mama kosa ange mbola tanora e. Sady inona moa ny olana amin'izany? Tsy olon-tiako ankizy izany eny olona tiako le izy. Izany hoe tadidindrimo ilay tovolahy mitantaraiko indriny foana. Izy no nasaiko tonga aty. Tovolahy tena endry izany andro sady mahay. Nanao fianarana tany velana izy. Anjara no anarany. Anjara? Ok izay aloha sao dia lany tatako ka. Mila mitsitsy be. Fa lany tata hony. Atao sérieux. Tsy maraka mihitsy Io anzay le akama nandrasanao. Tsy miova ny vidiny. Fa ny tatako tonga dia doublé ny tontolo andro. Ny akama plus dia lasa 1 giga nefa 1000 foana. Ny akama full kosa lasa 2 giga nefa 2000 tsy miova. Manakera 420 doublé ny tata. Faty izay fotsiny. Promo be miaraka amin'ireo tolotra be connect. Mahazo bonus data hatramin'ny 50% raha vidina amin'ny Orange Money. Tolotra misy fetotra. Vidéo ao amin'ny Super App Maxis na ao amin'ny 123.orange.mg. Wow, tonga dia mety be. Tolotra mety tsara. Réseau ao tsara. Ao tsara. Orange, eo anilanao. Ho anao olon-tsotra, fikambanana, orinasa, mpandraharaha, fiangonana sy ny sisa misokatra ho anao ny sampana dokam-barotra eto amin'ny ACM Radio telo amby zato teboka efatra, Canal Plus 336. Antsoer ny laharana 034 49 676 11 034 49 676 12 na manatona vantana ety amin'ny foibe toerany ACM Radio lo A33 faravohitra ambony Foibe Frenzy.
Anjara? Iaintso. Andraso aloha, fanga mifankafantatra nareo? Hitako ihany ianao marina. Fa taiza foana ianao e? Anjara, mifona Anjara no ny fitiavako anao daholo ny antony ireny. Ary tsy zakako ny nahitanao niezaka nampifaly aka nefa za mbola naratra tsy nanaiky ho sitrana. Fantatro daholo ange izany e. Ary vonona eny e, efa vonona ny hanampy anao foana hatramin'izay. Andraso aloha ry zareo a, fa angaho anareo mifankafantatra. Endry mama. Mama, Efa ela aza. Andraso tokoa aloha e. Tena mila fanazavana tsara tokoa aloha le izy e. Ka iza no hanomboka azy? Ataoko fa za angamba ny tokony hanao mifankafantarana satria za nge ny nanasanareo e. Dia za indray no gaga hoe mifankafantatra kainareo. Ka aleo ary mama manao ny fifankafantarana e. Na dia tsy misy azoka aza ny fandehan'ny tantaranareo dia aleo atomboka amin'ny fifankafantarana. Ka zao ary izy no Anjara ry Aintso a, ilay tovolahy resahako andriny foana. Dia izy indray no Aintso ry Anjara, ilay tovovavy efa nilazaiko anao iny foana koa. Dia mba hazavao amiko hoe toy ny ahoana indray ny fifankafantaranareo. Ao ary fa za no hitantara ny fomba niaonanay e. Zany rakizy a. Fa raha azoko tsara nge zany dia Iaintso le efa fofombady ny asina ry mamy e. Dia iasina zany le toky lazay ny Iaintso afoana. Ie, satria toky iasina ny tena anarany asina fa nafoezina ny fiantso azy. Dia za kosa ny antso azy hoe toky satria izay no anarana tiany antsoko azy. Tena lalina zany ka. Fifandrofian-javatra ve zao zava-mitrango zao sa andeha atao hoe lahatra sy Anjara angamba. Dia izay tokoa angary mama. Indray ve aloha ilay toerana natondrako andry e? Mety? Ritsako izany. Tiako re a. Tena tsara sady romantika be mihitsy. Izay koa avy mba niditra tato amin'ity restaurant ity. Ka safidiako mihitsy ity toerana ity satria tsara toan'ilay olona etik'ato ihany e. Sady toerana fandana mifankatia mihitsy ange ity toerana ity e. Izany. Misaotra ary. Tsara ka, tena tsara be mihitsy. Le hira koa tena hoe mandrotsirotsy ery. Ie. Fa mahagaga fotsiny hoe maninona no toa tsy misy olona mihitsy ato ankoatrantsika e. Ka natokana ho antsika aloha izy zany androany e. Izany. Ankoatr'izay kosa dia mbola misy fanomezana omeko anao ty. Ino ty Rita? Oay eo toa peratra. Ie, peratra iny. Etiko angatananao ravaka ny tokantranoko raha toka sitraka. Ekeko Rita. Ekeko amin'ny foko manontolo io vadinao. Misaotra Iaintso a. Matoke ianao fa hoendry fianajanao a. Tsy toy ny taloha tsony aho. Matoky anao ange ary tsy e. Ary tianao, tena tianao amin'ny foko.
tsy mijery izay lasanao aho fa ianao sy no avoko iarahako aminao zao no masaka atao tsaiko. Misaotra Iantsoa, ary ao ary ampidiriko amin'ny tananao ty izy. Zay andray tsara ry le izy amin'ny tananao a. Zany eo. Ie. Misaotra. Fa ahoana aloha ny lasantsika n'izao amin'ny anjara namanao e? Raha ny amin'izay indray a dia aleo ngamba tena asiantsika fotoana manokana mihitsy, ohatra hoe amin'ny lahady hariva. Amin'izay sika no milasa vaovao aminy. Aleo ary tonga dia makany an-trano nareo e, sa tsy mety dia tonga dia miara-misakafo antsika. Tena mety izay ka. Ohatra hoe lahady amin'ny 2:30 eo zany izay no tonga any, fa anjara mantsy rehefa lahady maraina tsy manaiky mihitsy raha tsy mandeha mivavaka aloha dia tonga dia miaraka aminy zany e. Tena mety be zany ry tiako a. Toaniza hoy izany vadindry izany Iantsoa. Oreraka eo foana ianao ry mama fizaza niezaka ny sikotra aziny amin'izany fa tena hoe mavavy izy e, tsy mety nilaza mihitsy. Io hitanareo eo ihany izy. Sady izay mihitsy angamba izy a. Aleo aloha sikafako. Tena niovy Iantsoa. Aiza izy taloha ilay mahasitsika fiteny iny. Zao izy ity toa malefaka sy sarika be mihitsy. Ny fitiavana ondro ny mama mampiova olona ihany koa. Na tamin'izaho vao tafaverina taty koa aza nge tena gaga fa tena hoe niovy kaly e. Izy le manao paozy matotra be iny lasa mihetsiketsika toy ireny tovovavy kely ireny. Mangina aloha ndrifo reto miditra reto ry zareo. Mandrosoanareo, aza mihafahafa e. Ohatray, fa kay ve nisy an'izao e? Ary langery riza tena mamely tampoka mihitsy. Mankindreo le ty fa tsy. Iantsoa, fa kay ve rija namany anjara ihany miaraka amindre? Tena sy ho fitantarana mihitsy aloha ka. Eno tena tantarao mihitsy aloha fa na izaho teto akaiky lateto foana aza tena tsy naharaka amin'ny fandehan'ny tantara. Eny e, mety ho gaga nareo rehetra fa zao no izy e. Vao nahita ny Iantsoa dia tonga dia baby mitateraka. Ary nataoko izay fomba rehetra ifandraisana taminy. Izy moa nasiantsika sy niavina tamiko izay ihany kanefa ohatrany tsy namelako raha tsy latsa-pity tamiko. Dia zao hitanareo zao. Riza koa rangahy dia manao izay mahamenatra ka. Moa ka zany izy io. Dia tena niova tokoa ilay zoko ka lasa tsy mahasitsika tsono mihitsy Nareo koa ny feny angamba rak'izy dia ny hoe efa anjarany ianareo satria na dia ny any anjara sy Iantso azany dia tena mahatalanjona tokoa e. Eny tokoa. Mba tantara hoe ry Iantso. Dia toy izay ny tena fizotry ny tantaranay ry zareo Rehefa avy nisehatra zavatra maro izay dia tafiaraka ihany ny farany. Asa anjara araka ny lazain'ny mama tokoa angamba? Anjara tokoa. Ianao no anjarako ry Iantso. Ianao koa no anjarako ry Iantso. Efa anjara tokoa
tokoa ny anareo e. natolotry ny Orange. Ianao no anjarako. Tantara mitoy nosoratany Niony Razafy. Novelomy ny Naina Rahaingomanana sy Christophe Rabearimanana. Miaraka tamin'ny Louise Ravelosoa, Sylvia Randrenatoandro, Nanja. Nandray feo, Mamy Arvony, nandrindra raha teknika, Aro, Nana Tontosa, Nanja Razafindrakoto.